miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Izay ny fandaharana izay arahantsika amin'izao fotoana izao. Fandaharana anambarana amintsika ny teny famarinana ato amin'ny Baiboly, ary ny Baiboly ihany io ilay tenin'Andriamanitra, teny velona sy mahery. Ny lanitra sy ny tany ozy ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ato anatin'izao fandaharana izao dia anambarana amintsika ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany. Be da be ny teny ao anatin'ny Baiboly, be da be ny zavatra ambara ao anatin'ny Baiboly, be da be ny zavatra toriana, fa ny zavatra tena mila fantatry ny fiangonana, mila fantatry ny olombelona rehetra, na izy na izy, dia izay famarinana izay hoe mbola hisy fotoana hiverenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Raha hiverina eny amin'ny raolanitra izy, dia aka le fiangonana, ny fiangonana, le fiangonana masina, tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana, le fiangonana be voninahitra sady tsy mana-tsiny, tsy hisy tsiny, ilay nividian'i Jesosy tamin'ny rany. Dia izay fotoana izay amin'izay fotoana izay zany, dia izay manana an'i Jesosy, izay le fiangonan'i Jesosy, ilay mitoetra amin'ny fahamasinana ary noamarinina, izay no hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raolanitra. Fa izay tsy manana an'izay fahamasinana izay, izay tsy nandray an'izay fanamarinana sy famonjena nataon'i Jesosy izay, dia ho tavela eto. Aiza no hisy anao? Isan'ilay ho taraiky eto sa isan'ilay ho akarina? Miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana izao amin'izao volana Mars tsika izao, voalondohan'ny volana Marsa, mandray an'ny tenintsika miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Isaorana ny tompony amin'ny famindrapony, ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny fahasoavany izay mbola mahatoza ao antsika, ary mbola hiainantsika, mbola ahafahantsika miomana bebe koa hatrany ny amin'izany fampakarana ho avy tsy ho ela zany, ho avy faingana ozy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy. Zany hoe tena efa akaiky ilay fiverenan'i Jesosy, azay mahatonga anay mitory sy manambara an'izao teny izao. Tsy zahay no nifidy ary izaran'izao teny izao, fa Andriamanitra no nifidy anay. Jesosy Kristy no nanendry ary nanamarina maniraka anay hitory sy hanambara ny filazantsara. Dia faly tafahoana amintsika tsirairay avy, faly miresaka amintsika tsirairay avy indray amin'ny alalan'izao fitoriana izao, na amin'ny alalan'ny fahitalavitra no andraisantsika an'izao, na amin'ny alalan'ny radio miomana izay amin'ny internet no anarahantsika an'izao fitoriana izao, na amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa izay anarahantsika ny toriteny, sy ny fomba maro samihafa izay hiatefana izao hafatra izao amintsika tsirairay avy. Mahatsiaro ihany koa ny any faritra Sahava iny, any Sambava, izay misy radio tsy miakina izay mandray ny teny ihany koa ary mitory mizara an'izao teny izao any amin'iny faritra Sambava iny, dia mahatsiaro antsika tsirairay avy koa izay mandray ny teny amin'izao fotoana izao. Tsaroana ihany koa any Hong Kong izay nandray ny hafatra ihany koa ary nanome akony taty aminay, any Ambositra izay vao maly ihany koa ny antso, nisy fanontaniana vitsivitsy napetrany momba ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. Mahatsiaro ihany koa ny any États-Unis, any amin'ny faritra, any amin'ny etan'ny Ohio izay nkasihan'ny tompo koa any alavitra rehetra any. Maro be izy ireo, fa zay no tamin'ity herinandro ity nazona akony. Dia miaraba antsika tsirairay avy tsy hakanavaka. Ny tompo lay niasa, ny mbola hiasa, ary atateraka hatramin'ny farany ny fanamasinana antsika tsirairay avy. Ho azy ny dera, ho azy ny saotra, ho azy ny voninahitra, isika dia hiaraka androso ao amin'i Jesosy, hiaraka hitoetra ao amin'i Jesosy ary hiorina tsara ao aminy. Izao tsika ary dia andray teny ao amin'ny Apokalipsy toko fa 7. Apokalipsy toko fa 7, andininy fa 7. Apokalipsy toko fa 7, andininy fa 7. Ary koa izy tamiko, soraty, sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra, dia niankohaka teo an-tongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Dia ao amin'ny Apokalipsy toko fa 12, andininy fa 7, dia izao koa no voasoratra ao.
Andiny ny fahavalo azavady. Ary izao Jaona no nahare sy nahita ireo zavatra ireo. Ary rehefa nahare sy nahita aho, dia nankohaka hivavaka teo an-tongotry lay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady nama mampaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Zay teny anankiroa zay no raisintsika androany ho fizarana, ary fametrahana antsika tsirairay avy eo amin'ilay tenin'Andriamanitra marina. Zavatra hita amin'izao fotoana izao sy tsapa dia ny fiangonana izay milaza azy ho kristianina, milaza azy ho nateraka indray, milaza azy ho mpivavaka, milaza azy ho zanak'Andriamanitra, dia maro be no tsy manana ny filazana an' Jesosy, tsy manana ny fanambarana ny amin' Jesosy, na raha ataoko amin'ny teny frantsay izy dia hoe tsy manana révélation ny amin' Jesosy. Io révélation ny amin' Jesosy io nefa mila ananako, mila anananao mba hatonga anao tafaorina tsara, tafatoetra tsara, hitompo tsara ho ilay fiangonana mendrika ary mankasitrahan'ny tompo, miaina araka ny sitrapony mba ho akariny eny amin'ny raolanitra. Dia ny mampalahelo amin'izao fotoana iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao 17 zao fa tena vitsy ny manana an'izany fanambarana an' Jesosy zany, manana an'izany hoe filazana an' Jesosy zany. Ary rehefa tsy manana an'io filazana an' Jesosy io, tsy manana an'io fanambarana an' Jesosy io, tsy manana an'le révélation ny momba an' Jesosy, ny témoignage ny momba an' Jesosy, rehefa tsy manana an'io dia mandeha amin'ny maizina, mandeha ao anatin'ny tsy fahamarinana, mandeha ao anaty fitaka ary miazakazaka makany amin'ny fahaverezana. Zava-doza zany, zava-doza zany satria be dia be no milaza azy ho kristianina, nefa rehefa Jesosy no mijery azy, ary rehefa Jesosy no mandanja sy mitsara, dia hoy Jesosy hoe tsy fantatro ireo. Satria nahoana? Satria tsy manana fanambarana ny amin' Jesosy. Be dia be no miazakazaka makany amin'ny fahaverezana, satria nahoana? Satria tsy manana fanambarana ny amin' Jesosy. Jaona teto nazo an' Jaona dia tena zava-doza mihitsy. Jaona apôstôly, le mpianatra malala an' Jesosy, le anisan'ny tena akaiky an' Jesosy tamin'ny Jesosy teto an-tany. Io Jaona io no manoratra ny apôkalipsy. Io apôkalipsy io manambara ny amin'ny zavatra ho avy sy ny zavatra efa nisy. Io apôkalipsy io milaza fahamarinana maro ao anatiny ao. Dia i Jaona no nisotomy ny fanahy natao sestany tany Patmosy, dia nanambarany andreo fahamarinana rehetra ireo. Nazo andreo fahamarinana rehetra ireo Jaona ny amin'ny hoe fiverenan'i Jesosy, ny amin'ny fahoriana lehibe eto tany, ny amin'ny fitsarana, ny amin'ny fitsanganany tena maty, ny amin'ny arivo-taona, ny amin'ny Jerosalema vaovao, ny amin'ny zavatra ho avy ao aoriana rehetra, dia voalaza ny anjely tamin'ny Jaona. Fa tsy nanaka an'i Jaona lasa nivily lalana andeha hiankohaka teo amin'ny anjely zany, ary andeha hivavaka teo amin'ny anjely. Ozy le voasoratra hoe rehefa nare zany teny zany eo izy dia nanatona teo amin'ny anjely, dia niankohaka hivavaka teo aminy. Ny teny avy hatrany ny anjely, tandremo, aza manao izao, fa izao dia mpanompo namanao ihany, sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazana an' Jesosy. Zany hoe fandrika be nazo an' Jaona, ary Jaona dia saika hiankohaka nivavaka teo amin'ny anjely. Indroa mihitsy izy nanao an'izay, ary dia nametraka mihitsy ny anjely hoe zao mpanompo namanao ihany izay milaza ny filazana, izay mitana ny filazana an' Jesosy. Ary hoy izy hoe Andriamanitra ihany ivavao ny filazana an' Jesosy no fanahy ny faminaniana. Zany hoe ny ambaran'ny fanamasina, ny ambaran'ny faminaniana rehetra manomboka Genesis ka hatramin'ny apôkalipsy, ny ambaran'ny filazantsara dia Jesosy Kristy, fanambaranany amin'i Jesosy Kristy. Betsaka nefa tsy malala le fanambaranany amin'i Jesosy Kristy, filazanany amin'i Jesosy Kristy, fahafantarana an'i Jesosy Kristy, ary mampalahelo zany. Zay nge mahatonga Jesosy miteny hoe tsy izay rehetra manao amin'ny tompoko niditra ny fanjakanlanitra, fa izay manao ny sitrapony raiky izany an-danitra, ary io sitrapony ray izany an-danitra io dia ny fahafantaranao an' Jesosy. Noho ny tsy fahafantarana an' Jesosy
dia betsaka ny olona ny voafitaka. Ndaontsika hijery zavatra vitsivitsy ny amin'ny hoe zavatra miborioka tsy araka ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana. Misy anoany milaza fa mpanompon'Andriamanitra, ary tsy milaza fa mpanompon'Andriamanitra fotsiny izy, fa milaza mihitsy izy hoe izy no Mesia, ary miara-mivavaka aminy ao dia manao doka anazy hoe io no Mesia, io no Andriamanitra. Eto Madagasikara io resahaka io dia ekena fa ho Andriamanitra izy, io no Mesia, mivavaha hony amin'io, miresaha hony amin'io. Dia ahoana rehefa ao amin'ilay trano fivavahana ao aminy ao dia hoentina filanjana izy, dia hoentina miodikodina ao amin'ilay hevitra ao, dia sady deraina sy ankofana sy atao Andriamanitra mihitsy. Lainga zany, fitaka zany, fandriky ny devoly zany, ary avy amin'ny devoly zany lazaiko marimarina eto, satria tsy misy mpanalalana amin'ny ray afa-tsy Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy égal la Mesia, izy ihany no Andriamanitra tokony hivavahana, hiankofana, izy no ivon'ny filazantsara, ary izy no ivon'ny baiboly, ary ny fanahy ny faminaniana ozy izy dia milaza ny amin'ny filazana an Jesosy. Ko nahoana ianao no milaza fa ho Andriamanitra, nahoana ianao milaza fa Mesia, dia ny olona mitondra anao amin'ny filanjana, mitondra anao eo ao amin'ny toeranao, dia miaraka midera sy miankohaka sy mankalaza anao, zava-doza zany. Ary ianao izay miankohaka sy midera sy mivavaka aminy, mibeba malaky ianao, fa mitondra anao mankany amin'ny fahaverenana, fanompo-tsampy zany. Tahaka saika ity ho ataony Jaona ity, fa soa ny anjely fa nilaza hoe aza manao an'io tandremo, fa zaho dia mpanompo namanao ihany. Ny anankiray koa dia zao, misy ny olona tsy tonga dia mivavaka amin'ny Jesosy, fa ohatrany mila olona foana izy hanambarana atom-bavaka. Marina fa voasoratra hoe mifampivavaha ianareo, mifampitondra izay mavesatra, marina fa voasoratra izay, fa tsy zany no atao ho voalohany, fa ny voalohany indrindra dia ianao miresaka amin'ny Jesosy mihitsy aloha. Jesosy ny mpanalalana voalohany, mila atononao. Tsika nefa amin'izao fotoana tsy tena malala an Jesosy, fa lehilahin'Andriamanitra ny fantatsika, mpanompo vavin'Andriamanitra ny fantatsika. Dia ino no izarantsika ny olantsika, ino no izarantsika ny mavesatra antsika, ino no itaratarantsika ny problema antsika. Olombelona ihany iny, nofo sy raha ihany iny, manana an'izay manavesatra azy sy ny manahirana azy ihany koa izy. Ary lasa ino no hitipontsika sy atokisantsika. Voalaza ny tenin'Andriamanitra nefa voaozana izay olona matoky olona. Raha hitory an'izao fanambarana zao zay tsy ny tenanay mihitsy no ambaranay, ary tsy mitaona antsika ho aty aminay, na hiresaka aminay, na hizara izay problema aminay, fa tena hoe i Jesosy no ambara, Jesosy no atoro antsika. Ahoana hozy Jaona rehefa nitory izy, Jaona mpanao batisa, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Izy no nanambara an Jesosy. Amin'izao fotoana ilay olona mitory filazantsara tsy manambara an Jesosy, fa ny tenany no ambarany. Avia aty amiko, za mahay manasitrana, za mahay maminany, zay mahay mandroaka devoly, zay mahay manala zay olanao. Izy no ambarany, izy no teneniny, fa tsy Jesosy no ambarany. Lasa makantoena an Jesosy izy, le fanambarana an Jesosy tsy fantatry ny olona intsony, ary lasa matahotra le olona hoe raha vao tsy manatona ny olona io dia tsy mahazo valim-bavaka, raha vao tsy manatona ny olona io tsy mahazo fanasitranana, raha vao tsy manatona ny olona io tsy mivaha ny olako sy ny problemako, raha vao tsy manome volana io na tsy manome fahafolo-karenana io dia tsy mivaha ny olako, tsy mivaha ny problemako. Ny zavatra misy tsara ho fantatsika dia zao: ny vahaolana dia Jesosy, ny vahaolana ho an'ny tsirairay avy dia Jesosy, ny mpamaly vavaka dia Jesosy, ny mpanasitrana dia Jesosy, ny mpamahaolana dia Jesosy, ny manavotra ho afaka amin'ny fahotana sy ny geja dia Jesosy. Jesosy ihany, fa tsy misy olo-kafa. Mampalahelo fa amin'izao fotoana ny olona tena lasa misy olona tompony rehefa tonga ao amin'ny toerana anankiray izay milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra, kanefa mpamina ny sandoka sy ambodimy to, izay ambodimy tavolony fotsy, dia mampalahelo fa hiankofana sy deraina dia anaterana ondry, anaterana giza, anaterana an'izao rehetra zao. Tsy manana fanambarana any amin'ny Jesosy ny olona, ka lasa olona ny tompony. Misy rehefa hoe teo ambinina ve ianao amin'ny asa fitadiavana, raha mpivarotra ianao, hoeto kely aty amin'ny trano fivavahana ny entana amidinao, atao santunana eo hoentina eo hitondrana-bavaka anao mba ambinina ianao amin'ny asa. Tsy ara-tenin'Andriamanitra zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Misy fomba maro izay ataontsika tsy araka ny tenin'Andriamanitra satria tsy manana fanambarana ny amin'ny Jesosy sika. Milaza tsika fa tsy maintsy manatona olombelona mba hahafahanao mahalala an Jesosy.
ny fanamasina no mampafantatra an' Jesosy fa tsy ny olombelona. Ny olombelona raha mampafantatra fanamasina ihany no mampafantatra azy. Fa tsika lasa tsy mahalala an' Jesosy tsika, fa lasa olombelona no jerentsika, lasa olombelona no rahantsika. Ary rehefa olombelona no rahantsika, le olombelona no rahantsika, le olombelona no tompontsika sy jerentsika, iny olona iny raha toa izy ka manana fikasana ratsy dia hitarika antsika amin'ny lalana ratsy, hitarika antsika amin'ny fitaka, hitarika antsika amin'ny tsy fahamarinana, dia ho voafitaka ao tsika. Ary maro izy ny tenin'Andriamanitra ny mpamina ny santoka izay efa lasa eny amin'izao tontolo izao. Famantarana voalohany lazain'i Jesosy io rehefa nanontany ny mpianatra hoe inona ny famantarana ny amin'ny fiverenanao, dia hoy Jesosy tandremo fa maro no avy amin'ny anarako nefa izaho tsy naniraka azy. Ny fanambarana amin'i Jesosy mila fantatsika mba hatonga antsika ho afaka. Izao ary le fanambarana ny amin'i Jesosy. Be da be ny tenin'Andriamanitra ao milaza ny momba an'i Jesosy. Raisitsika reto teny reto. Tiako zaraina amintsika mihitsy hoe ianao tena aleo tena ao amin'i Jesosy. Tena hiankina amin'i Jesosy ianao ary afantatra an'i Jesosy marina. Misy filazana fito nambaran'i Jesosy ny momba azy. Voalohany dia hoy izy hoe izao ny mofinaina. Izao ny mofinaina. Izay rehetrarehetra mihinana azy izy dia tsy honoana intsony. Ary izay mino tsy angetaheta mandrakizay. Jaona toko fahenina andininy fa 5:30. Noana ve ianao? Mangetaheta ve ianao? Ny anala ny anohananao, ny anala ny etaetanao, tsy olona, tsy mpanompon'Andriamanitra, tsy atoko-pivavahana, tsy fikambanana, fa ilay mofinaina avy any an-danitra, Jesosy Kristy. Hoy izy, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy handeha maizina fa anana ny fahazavana aina. Jaona toko 9:12. Ny fahazavana mitondra fiainana, ary ny fahazavana mahatonga anao tsy ho voafitaka. Tsy olombelona ny anazavanao, tsy fikambanana na toko-pivavahana ny anazavanao, fa ny manazavanao Jesosy le fahazavana. Jaona toko 10:6 dia hoy izy hoe izao ny vavahady. Raha zao no idiran'ny olona dia ho voavonjy izy, ary hiditra tsy voaka izy ary azo hanina. Tsy anaram-piangonana no toriana aminao, tsy olombelona no toriana aminao, fa ny vavavarana vavahady idiranao Jesosy Kristy. Avy eo izy dia miteny amin'ny Jaona toko 10:1 hoe izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny ary manome fiainana be dia be. Ny fahalalanao an'izany hoe Jesosy direkta mitoetra ao anatinao, manome fiainana be dia be ho anao. Izay ny tena zava-dehibe. Avy eo koa izy dia miteny indray ao amin'ny Jaona toko 1:10 andininy fa 5:20 hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay rehetra mino na dia maty azy dia ho velona. Ary izay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay. Ny azonao fiainana mandrakizay tsy misy afa-tsy Jesosy ilay niresa ny fahafatesana, ary mila mino azy ianao. Ao amin'ny Jaona toko 2:11 dia hoy izy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ilay izao be da be rehetra Jesosy zany. Ny azonao fiainana mandrakizay dia Jesosy ihany. Jesosy ihany. Tsy ny asa fanompoana izay ataonao, tsy ny sertifikanao ara-pivavahana, tsy ny asa nataonao, fa ny mahatonga anao hakany amin'iray dia ianao mankao amin'ilay lalana izay ahitanao ny fahamarinana ary azonao fiainana dia tsy iza fa Jesosy. Ny izao fahafito dia le izao no tena voaloboka. Jaona toko 5:1. Izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Reo rehetra zao ny fanambarana ny amin'i Jesosy. Raha fantatrao reo, raha inonao reo, ho feno sy ampy ianao ary Jesosy ny mameno anao. Ny izao fahavalo dia le any amin'ny Jaona toko 9 ny milaza hoe lazaiko anao mbola tsy hisy akory Abrahama dia fa izao aho, izao je suis. Jesosy ny zavatra rehetra tiana zaraina aminao. Jesosy ny manasitrana anao raha marary ianao. Jesosy ny mampahery anao raha reraka ianao. Jesosy ny manafaka anao raha voafatotra ianao. Jesosy ny mame fiainana anao raha matimaty ianao. Jesosy mitaridalana anao raha mila hevitra ianao. Jesosy no toky anao raha matahotra ianao. Jesosy no fofombadinao ary ianao fofombadin' Jesosy fa tsy andevo ianao, tsy andevo ianao, tsy jiosy ianao, tsy zanak'Israely ianao, fa fiangonan'i Jesosy Kristy raha ninona an' Jesosy, ary izay finonao an' Jesosy zay no azonao fiainana mandrakizay. Voalaza any amin'ny Kolosiana any fa Jesosy ilay fahafianoan'Andriamanitra, ao amin'ny toeran'ny fahafianoana sy ny fomban'Andriamanitra rehetra. Dia inoko fa nikasika anao zany teny zany androany. Avy alao ny asa fanompoana, avy alao ny fiazakazahana be amina toko-pivavahana sy mamonjy lehilahin'Andriamanitra, fa iresao Jesosy. Jesosy ilay vato lampy tsy mikoro, vato lampy azo hijoroana, vato lampy azo efenana. Salamo 1:10, Isaia 4:20, matokia an' Jehovah fa izy ilay vato lampy maharitra mandrakizay. Apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany mba tena hanana fanambarana ny amin'i Jesosy ny ianao. Hoy izy hoe antsoy aho
dia hovaliko ianao ary ampisehoako zava-dehibe sary-pahatarina zay tsy fantatrao, tsy hoe atsoy pastera na atsoy mopera na atsoy ny apôstôly, atsoy mpaminany, atsoy mpampianatra, atsoy ny evanjelistra, fa atsoy aho izy io Jesosy Kristy io. Manomboka androany fantaro fa ny rany Jesosy nanokatra ny lanitra hidiranao makany an-danitra, ary ny rany Jesosy no ahafahanao miresaka amin'ny ray. Jesosy no mpanalalana, ahafahanao manana fiainana mandrakizay, mba anana fanambarana ny amin'ny Jesosy eny ianao, ary tsy ho voafitaka fa le mba olona araka ny sitrapon'Andriamanitra ary aray hiakatraminy eny amin'ny raon'ny lanitra rehefa ho avy izy. Ho an'i Jesosy ihany ny voninahitra. Amen.